Tsara ny teny filamatra ireo tanora farafangahely ansoi any amin'ny renivohitra faritra Sofia. Atsika jiaby miaraka mandray andraikitra no mampandroso tanàgna. Ho fiatrehana ny taom-baovao sady fanehoana ny firaisan-kinany ireo tanora sy ireo efa zoky ao farafangahely izay fokontany antafiantsivakiny ansoi dia nanao hetsika fanadiovana faobe izy ireo ny andro ny 7 Desambra 2024. Raha samy mandray andraikitra tandrify azy manoloana ireo olana misy eny anivon'ny fokontany misy azy isika dia ho tafavoaka ihany ary handroso hoy izy ireo naneho ny heviny sady nanintana ny fokontany rehetra samahanadio ny tanàna sy ny manodidina azy. Ny teny amin'iny lalam-pirenena fafito iny kosa dia nisy ny loza ara-piarakodia. Lalam-pirenena fafito taxi brosy fiara 4x4 ny fandona ary ny fampitsikirana anaty fiara ireo mpandeha. Taxi brosy iray sy fiara 4x4 no ny fandona ny marena teo tamin'iny lalam-pirenena fafito iny teny Ambohimasoa. Nivarina ankady lay taxi brosy ary ny famonjena nosokirina ireo mpandeha andrasana moa ny fanampim-baovao mikasika an'ity lozam-piarakodia ity izay niseho teny amin'iny lalam-pirenena fafito iny. Araka ny nambaran'ny BNGRC moa dia nametrahana ny sirena sy drone ireo faritra avo manomboka efa vontondrano ireo tany eny amin'ny faritra avo iny BNGRC ary efa miamarifo ka hatahorana hihotsaka. Nisy araka izany raha nambaran'izy ireo hatrany ny système d'alerte précoce hisorohana ny loza toy ny fametrahana sirena miisa efatra amin'ny lafiny tendrombohitra antsinanana sy andrefana ao Manjakamiadana ary ny drone megaphone. Anisan'ny faritra nametrahana ny sirena ireto faritra ireto: sirena roa ho an'ny faritra Antsahondra fokontany Manjakamiadana, sirena roa hafa eo amin'ny lafiny tendrombohitra andrefana ankady lalana sy ampahamarinana. Araka ny loharanom-baovao izay nambarany be Angelo Rodel moa dia elanyela takatra ny mpanao ratsy gomala mangotrokotroky nagnaterany fokon'olona izy ao amin'ny brigade de la gendarmerie anivorany Nord. Maro fasina ray aman-dreninay vaky hoy izy dadilanay dadinay Anjoaty izay mileviny miaraka amin'ny volafotsy sy raha maro isan-karazany kalosy miaraka amin'ny taholagna jiaby. Magnano asa tsy fidiny mampamondro tanimbary satria sakotra amintsika malagasy ny mahita taholagna ray aman-drenitsika miparitaka tsy maintsy amboarina ary efa vita. Io moa anisan'ny zavatra izay nosoratany be Angelo Rodel ka namoaka ity horonan-tsary izay ho jerentsika manaraka ity izy. Ny amin'ny resaka tsipi-kanety be kosa dia Andrianirina Adrien Zilio no lany filohan'ny fédération na tsipi-kanety be. Lany zato isan-jato tamin'ny fifidianana filohan'ny fédération na tsipi-kanety be ny kandidatokana izay sady efa filoha teo aloha tsy iza moa izany fa Andrianirina Adrien Zilio Edouard. Raha ny nambarany dia avozina ny karazam-pilalaovana fédéral mba hanaraka ny teknôlôjia. Tsy afaka mandray anjara amina fifaninanana tsipi-kanety be intsony ireo tsy manana ity karatra ity ary ho atao ihany koa hoy izy ny fangatahana fiaraha-miasa amin'ny ireo mpikarakara fifaninanana iraisam-pirenena mba ahafahany Madagasikara mandefa solon-tena. Zay ihany koa no namarana ny videontsika ry tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka anareo na vitany heno hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka iato misesisesy. Zay fa tsy halavaina ny resaka hametra veloma izay veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ry tompoko lahy veloma tompoko vavy.